Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Andenge isika mba ivahiny kely amin'ity tanàna jiosy anankiray ity tanàna tranainy izy ity, tsy mba milahatra manaraka ny arabe ny trano fa manodidina tokotany malalaka anankiray tahaka ny tamboho. Ny tafontrano kosa dia tsy mba avolo tahaka ny tafotranontsika fa maro tampona, ary any an-tapontrano any no fitsangatsanganana sy fanahazana zavatra. Rehefa miditra ao an-trano sika dia tsy mba misy fanaka maro loatra ao, saingy kosa eny amin'ny rindrina dia ahitana zavatra betsaka. Matetika dia eny no miantona ny haingon-trano. Eo amin'ny lafin-drindrina anankiray ohatra dia misy fitafiana samihafa sady tsara tarehy. Eo amin'ny lafiny faharoa kosa dia misy firavaka volamena sy volafotsy na varahana. Dia mitodika kely ery amin'ny lafiny fahatelo sika misy zavatra azo avy tany amin'ny ady ka nandresena ny fahavalo, toy ny apinga mankadiry, ny lefina sy ny sabatra ary ny fiarovan-doha vita tamin'ny varahana. Ninina nahantona teny amin'ny rindrina mantsy ireny zavatra samy hafa ireny mba ho hitan'ny mpamangy, ka ahafahan'ireo mpamangy midera ny tompontrano manao hoe sambatra nareo fa manana zavatra tsara tarehy sarobidy dia somary mitsikitsiky kely ny tompontrano rehefa mahare izany. Zavatra mavesatra, sarobidy, lafo vidy isan-karazany toy izany no miantona eny amin'ny rindrina. Inona ireny no iantonan'ireny fitafiana sy haingon-trano ireny? Voalaza ao amin'ny Isaia 4:2-7 fa fiantonan-javatra mahafiorina izy ireny. Hoy mantsy ny teny hoe hatsatoka toy ny fiantonan'ny zavatra eo amin'ny fitoerana mafy izy. Izany hoe sady mafy sany ilay azo no voatsatoka mafy. Moa ve tsy azontsika hangalana lesona tokoa izany zava-misy izany? Hatsatoka ho toy ny fiantonan'ny zavatra eo amin'ny fitoerana mafy izy. Izany no lazain'i Jehova. Zasy ianao ve mba toy izany? Inona no hitan'ny olona mandravaka ny fiainako sy ny fiainanao? Dia inona no fidianao fanorenana ampijoro mafy mba tsy azo hozongozonina ny fomba fiainanao? Momba zavatra tsara ve sa zavatra ratsy, izany zavatra aorinao mafy eo amin'ny fiainanao izany? Ny firarianay dia mba ho zavatra tsara, matehidera ary ho fakatahaka no aorintsika mafy eo amin'ny fiainantsika. Ary ho antsika ray aman-dreny dia aleo volena dia ny mbola kely ny fahazarana izay tiana hananana ho an'ny zanantsika, araka ny voalaza amin'ny ohabolana 2:20 manao hoe zaro ny lalana tokony alehany zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Miteny ny baiboly hanisan'andro no fonaina rasoa ampofa zamalaina fartomotrany andro izay atokanay 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 hanomponanao ny fatanoranay Jesosy io ka tsy janona matsizahay malapialanay ty tany ty feo mahery hoanay ny tena lazahoanao ka misandratary tsarindrindro manakizay amvoindro amdenao Jesosy kantulo trananarana dairatrana fanasitranana anavutana nandirana layafatra mapitraka nindrafuna ka o izahay
intireao iraoao kabo izahay hoe hanompoanao tanteraka amvoisoa amindranao jesoa kantolotrany anaranao lairatra no manasitranana aminavotana naneranay nayafatrao mampitraka ny drafonao taika feo mahery intireao iraoao kabo izahay hoe hanompoanao tanteraka ka indro fa hatokanay 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 hanomponanao ny fatanoranay jesosio jesosio ka de indro reny tenanay manaiky ampiasa loiraka feo mahery no anambaranay lay afatravy aminao ka mafenolay fanay pakahery zahay mpanomponao mpanomponao midanda sikandisa feno fandika fakapana laisandrina mitsotrare azambanda naneranay layafatrao mampitraka lay fiavinao ka o izahay hoe haleluya osana ka o izahay hoe hanompoanao tanteraka midada sikandisa feno fandika fakapana laisandrina mitsotrare azamanda naneranay layafatrao mampitraka lay fiavinao ka o izahay hoe haleluya osana kabo izahay hoe hanompoanao tanteraka feo mahery anambarana lay afatravy aminao ka mafenolay fanay pakahery zahay mpanomponao panompona asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana izay mahakolokolo no manana ny soa izay mahavatra dia ahavanimbo. Anisan'ny antony mampahomby ny fambolena ny fahaizanao mifeny ny fotoam-pamafazana ireo karazana zava-maniry izay tianao volena. Koa dia mahafaly any indray ary ny anolotra izany ho anao eto. Dia mino finaritra tompoko. Raha hiditra manokana amin'ny volomandravina isika mba ahavanina tsara ny fambolentsika dia ny fotoana famafazana azy izany no tsara ho fantatra voalohany indrindra. Raha tianao ohatra ny amboly anamamy dia mety ny fambolena izany manomboka ny volana janoary fa ny tena tsara indrindra ary ny mety indrindra ampirisinanao ny amboly azy dia any amin'ny volana oktobra, novambra, desambra. Fa ny volana janoary, febroary, izany hoe mandava-taona izany dia mety ambolena ny anamamy avokoa. Raha ny anatsonga indray dia ny volana febroary sy ny volana marsa no fotoana mety indrindra sady ampirisiananao ny amafy izany voana anatsonga izany. Toy izany koa rehefa tonga ny volana novambra sy ny desambra.
fa ny anelanelan'ireo zany dia mety ny famafazana. Raha ohatra kosa ndraika te hamboly anamalao ianao amin'ny anana mandravina zany dia mety fotoam-pambolena, fotoam-pamafazana ny volana janoary, febroary ary ny volana martsa. Rehefa manomboka indray kosa ny volana septambra dia mety ny fotoana famafazana ny voan'ny anamalao. Dia miditra ny oktobra, novambra, desambra ampirisihana mihitsy ianao hanao izany. Fa ny eo anelanelan'izay zany tsy mety mihitsy ny mamafy ny anamalao. Indray sika hijereo karazana voly hafa izay tsara afafy manomboka ny volana janoary, febroary ary martsa hatramin'ny volana aprily ary. Raha ohatra ka ny karazana tubercule indray na ny vodin-javatra no resana, raha te hanomboly ovy ala ianao dia ny volana febroary dia efa mety anaovana izany famafazana izany. Ny tena mety indrindra ary ampirisihana ny anaovanao izany dia ny volana martsa sy ny volana aprily. Ny volana me dia mbola mety ihany. Rehefa tapitra ireo fotoana famafazan'ireo dia afaka manao indray ianao manomboka any amin'ny volana septambra, oktobra ary ny volana novambra any hoany. Ny fotoana fambolenan'ny mangahazo kosa dia manomboka eo amin'ny volana febroary, martsa dia efa mety. Dia avy eo any amin'ny volana jolay, aogosta, septambra, oktobra, novambra, desambra dia mety fotoana fambolena mangahazo avokoa. Ny vomanga indray raha tiantsika ny hahavanina tsara raha hamboly vomanga dia manomboka ny volana febroary, martsa iny dia efa mety. Indrindrandrindra fa ny avrily sy ny volana me zany dia any amin'ny volana novambra sy desambra any hoany. Ireo zany dia anisan'ny fotoana tsara hambolena ireo karazana ovy ala, ny mangahazo ary ny vomanga araka ny efa nitany saina tamintsika teo. Fa raha hitodika kely amin'ireo karazana anana mamody isika toy ny karaoty zany dia mety tokoa ny fotoana fanombohana mafazana ny voakaraoty ny volana febroary. Ary tena ampirisihina mihitsy ianao hanao izany manomboka ny volana marsa, aprily, volana me. Mety ihany koa izy volana jiona, jolay, aogosta dia ny septambra iny ihany koa dia tena mety tokoa ny fotoam-pamafazana. Ny oktobra, ny novambra dia mbola mety. Ireo karazana karaoty rehetra zany dia ampirisihina ambolenao amin'ireo fotoana izay nolazaina tamintsika ireo. Manomboka ny volana febroary parapahatonga ny volana novambra dia mety avokoa ny fotoam-pamafazana fambolena ny karaoty. Fa raha ny nave kosa indray dia volana febroary dia efa mety tsara anaovana ny fambolena. Ny martsa, ny aprily ary ny volana me ireo ny tena mety indrindra sady ampirisihana ny anaovanao izany. Toy izany koa ny volana oktobra sy ny volana novambra. Ny volana jiona sy ny volana jiolay dia mety amin'ny fotoana fambolenan'ny nave. Fa ny aogostra, ny septambra ary ny volana desambra dia azo atao ihany. Fa ny tena mety zany dia ilay efa nitany saina tamintsika teo ireo manomboka volana febroary parapahatonga ny volana jolay dia manomboka eo amin'ny volana oktobra sy ny volana novambra. Ampirisihina mihitsy isika hanao ny fambolena nave. Na karazana nave boribory izy tia na ireo karazana nave marteau isika dia mety avokoa amin'ireo volana nitany saina teo ireo. Fa saingy raha nave boribory kosa no ambolentsika dia manomboka any amin'ny volana jolay any hoany volana aogostra ary ny volana septambra dia tsy dia mety loatra. Azo atao ihany fa tsy dia mety loatra. Fa ny tena ampirisihana anaovanao an'io fambolena nave boribory io dia ny volana febroary, ny volana martsa, avrily, ny volana me, volana oktobra ary
ny volana novambra. Antenaina fa ny tondra soantsika ny fanarahana ireo kalandrie mpambolena izay natolotra teo ireo. Ataovindray ary ny fampiarana dia hita soa ianao ary tany asanao rehetra ny ilay Andriamanitra raintsika izay any an-danitra. Ny namanao fanja no nanolotra izany fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto izany niaraka tamin'ny Samuel ny sana ny lafin'ny teknika. Antokobihira feon'ny maranata tsara ray. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Faty vitany atreo ilay fitizaina se famitsangana ifo latony anarako antso kany solo baba indray tena hatsarampanay. Faty vitany atreo ilay fitizaina se famitsangana ifo latony anarako antso kany solo baba indray tena AWR feon'ny fanantenana. Zay lay onjany fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana.
sarandrenjatovy ihany no tafatafa sy midididinika aminareo amin'ny alalan'izao onjam-peo izao manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao ingane ny fahasoavany manana ambiampy mba ho amintsika tsirairay avy rehefa avy ny vezivezy eran'i Madagasikara noho ny asa ny tenako dia tapa-kevitra fa tena hijanona teto Antananarivo amin'izay ary eto indreny noho ny asa fanao mitsabo ny asako eto indray azany ny anomboka hitsabo ny zavatra hitako tany amin'naleoko rehetra tany dia nanatsoako lesona be deaibe ny trangam-piainana ny ainako teny ampivezivezena teny indrindra moa fa teo amin'ny lafiny ara-panazy ho tantaraiko aminao mba anatsoantsika lesona indray amin'ity anio ty ny taona 7 zany hoe ny volana oktobra raha ny marina tokoa no nanendrena ahy oloolon'ny fiangonana mandritra ny taona 7 ho avy tsoroko eto fa tena nasa daika tra ihany na dia ray taona monja aza ny hoe anao asany loolona araka amin'ny fahazarana tamin'ny fiangonana io moa zany dia taona ray ihany no fotoam-piasana ho an'izay voateny rehetra sadaikatra ihany satria andraikitra mbola tsy nosaniko mihitsy zany anao loolona sady le izy tsy moramora fa didy mavesatra tokoa kanefa moa rehefa nahazo toky tamin'ireo namana efa zoky ny andraikitra n'izany hoe raiso rangafa mpinainao dia nanaiky any any farany nikeko any le fanendrena tamin'izay fotoan'izay dia tsaroko ny tranga nisy rehetra tany ampandehanana tany rehetra tany nisy mifeo mibitsika tamin'izay fotoan'izay hoe eto indrindra no ilana ny fanendrenanao ololona dia nanaiky tokoa aho iraka no nampanaoviny tompo aho tao amin'ny fiangonana io ka dia nikeko le fanendrena loolon'ny fiangonana zany nandritra ny taona 7 tapitrariny ny taona 7 ko tsy maintsy nyroso ho amin'ny fanendrenam-pandraraha vaovao nandritra ny taona manaraka indray no voamera-panendry ko rehefa natao ny famakina ny anaran'ireo mpandrarahany taona 7 dia efa tsy lolona intsony aho zany tamin'izay fotoan'izay indrindra nisy lehilahy be anankiray efa ela niatezana tamin'ity fiangonana advantista mitandrana ny andro fafito ity ary tao amin'ny fiangonana io koa izy mivavaka tsy haiko re zay tao an-tsainy fa dia nalahelo mafy izy na enony anarako tsy voatonona hoe loolona tsony ka nanatona rehefa nirava ny fiangonana ary nanontany ny antony tsy nanendrena ololona tsony ny sefosefo be mihitsy ngarainy tamin'izay fotoan'izay novaliako nyfanontaniany taminy hoe ifandimbiasana ny toerana ray aman-dreny ary iraka no nanendren'ny tompo ahy anome lesona ny natongavako tao vao maika gaga izy satria tsy azony mihitsy izay nolazaiko fa voatero nanazava taminy indray aho zao mantsy tany amin'ny toerana rehetra izay naleko sy nivezivezeko zay tsy vitsy ihany nahitako an'izany fa saika tany amin'izay naleko rehetra dia saika hifandro tena tokoa ny toeran'ny loolona mihevitra mantsy izay voatendry eo amin'ny toerana io na io andraikitra io fa tena lasa manamboninahitra lehibe tokoa izay voatendry tsy ny loolona irery ihany no azon'izany eretina zany fa hatramin'ny mpitahiry vola sy ny toerana malazalaza any amin'ny toerana sasany aza moa dia atao izay anaratsiana ny mpiandraikitra teo aloha amin'ny filazana izay tsy misy akory mba azahoana andimbo ny toerany ao indray aza ny mpitahiry vola sasany efa nahazo toerana dia miezaka miaro-mafy ny toerany amin'ny velakevitra maro samihafa tany ampivezivezena nahitako an'izany fa rehefa tsy voatendry izy dia manangana tokon'olona mba hikomy amin'ilay misolo azy mba tsy hampandehny raharam-piangonana mampalahelo fa tsy zay no toetsaina kristianina miezaka mampikatso ny asa tao rehetra zany misy aza moa raha izy mifoloany asa fito eo aloha dia efa tsy lany filoany asa fitoriana dia miezaka manao zay ampikatso ny asa fitoriana fotsiny ataony satria olo-kafandreny efa eo amin'ny toerana io
efa hitako tany amin'ny toerana anankiray hafa koa aza fa raha ohatra ka eo amin'ny w voalohany ny fazarany garain satria loolona izy na mpitahiry vola izy rehefa mipetraka mandritra ny tampesany ao am-piangonana mandritra ny fivavana de zao rehefa tsy lantsony izy a miemitra any amin'ny w farany indrindra rehefa tsy voatendry tsy vitany hoe miemitra any amin'ny farany indrindra izy fa rehefa anjaran'ilay ny solo azy ny mandray fitenenana eo aloha de azony domikio a zay milahatra manakaiky azy hoe dominy amkio hoe zany n'olona voafidy manatsato zay lazain'le mandray fiterenana eo aloha noho ny fahatako an'izany rehetrarehetra zany de ny voady tao am-poko aho tsy ny lobava tsy ny teny mihitsy a fa indray andro any hoy aho tao am-poko sy tao an-tsaiko raha lasa loolona de asiako ny mpino fa tsy toeram-boninahitra itoeran'io fa toeram-panompona tanteraka mpanompo ny anendrena eo koa tsy laiko zay voninahitra matimatesany maro koa rehefa tsy ho anjarako tsony any manaraka de tsy zaho ndray no anakorotana fa izaka nampy kosa zay vaovao eo amin'ny toerako taloha raha sitrany izany maro tsara le hoe raha sitrany satria ny tsikaritry tany ampandehanana ihany koa de misy am'ireo vaovao voatendry a no to miseo manakambo sy matikambo mihitsy de mideadeka tsy mba maka torohevitra am'izay efatranainy kanefa de tena ilaina tokoa mifaizamanao ny hafa mba ento mampandroso ny fiangonan'Andriamanitra ny tena mampalahelo aza de misy mihevitena ho zavatra ka lasa hafa fijery amin'ny mambra namana mihitsy de hoy ny fitenin'ny mpanao politika hoe manova olona tokoa ny toerana farandrindra de ity tany ampandehanana tany ihany koa no nahitako trangana kiray toy zao fa rehefa tsy mampisongadina azy ny zavatra atao tsy mamedera sy laza azy tsy mamevonahitra azy tsy izy no hitan'ny olona de tsy mazoto izy aleo ny manasongadina ny an'olo-kafa any ivelany toy zay a ny an'ilay iray fiangonana aminy zay tokony ho tohanana mafy satria hita taratra fa tsara satria raha manasongadina na manoana an'ilay ataon'ilay iray fiangonana aminy izy a de matsiary ho tena latsa-danja tanteraka aretina izany aretina mila ialana ihany koa zay ankoatra ny ady toerana mibaribary ahoana hoy ny baiboly toetsaina jentilisa zany a fa tsy toetsaina kristianina fantatrareo izy Jesosy ao amin'ny Matitoko 7:20 ny 9:10 ka hatramy 7:20 fantatrareo fa ny indriny jentilisa mampanompo azy tokoa ary ny lehibeny manapaka azy fatratra fa tsy mba toy izany ana aminareo fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo ary zay teo ambony aminareo de ho mpanomponareo tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro tokony anahaka an Kristy isika rehetra tokony anahaka an Kristy na de nanana ny endrik'Andriamanitra ary izy ozy ny voalazan'ny baiboly de tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanany ny tenany amin'nakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongava no manam-pitoviana amin'ny olona ary rehefa hita fa nanatare olona izy a de nanery tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana de ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana koa izany nananadratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoalehan'ny loalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambanin'ny tany Filipianina 4:9 ka hatramin'ny 10 tena mpanompo ambanin'ny mpanompo tokoa Kristy raha teto kanefa de Andriamanitra tanteraka de hoy aho hoe ary zasy ianao mba ahoana pila sy mpitady voninahitra ve ka ilay te anasongadina tena fotsiny marary ianao rehefa tsy ianao ny voatendry rehefa tsy ianao ny mahazo voninahitra rehefa tsy ianao ny hita hoe mahazo dera sy lazo am-piangonana zao hoe andao hifampivavaka atsika de lana zany toetsaina hafahafa zany raha sanatrika ianao no isan'ny manana zany toetsaina zany hivavaka ho anao aho ho tahity Jesosy ane anao sy ny ankonanao mba ho sitrana ianao amen
hira balsama fiterana amorony fomadiwao andramanitro avozioryna marina ny finoko amorony fo fianao rerireno fantatro afakanajiony ao anatiko amorony fomadio ao andramanitro avozioryna marina ny fanaiko amorony fo fianao rerireno fantatro afakanavaony ao anatikoa diovy ao afapaota sasao angatsakatsaka meloka miny lalana fa sasao miranao latsaka amorony fomadio andramanitro tsy ampitsofanio ilay feo ny fanantenana diovy ao afapaota sasao angatsakatsake meloka miny lalana fa sasao miranao latsake amorony fomadio andramanitro tsy ampitsofanio tompo tsy ampitsofanio tompo fasalamana voalohankarena kolokolo isanandro favolamena harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohankarena tandrovy ny fahasalamana fisaorana lehibe no atolotra ilay Andriamanitra izay nahary izao rehetra izao satria raha tsy mifamindram-pony dia tsy afaka mifamitoana teto amin'ny onjam-peo sahala amin'izao tsika koa dia mifampiarahaba izany tsy maty fo amanainy mbola velona tratry ny anio mety misy tratry ny tsy fahasalamana angamba ny havana na ny namana na mpiara-miasa mety ho enao mihitsy andao sika hivavaka anasitranan' Jesosy ny aretintsika misaotranao zahay ray eo fa mbola afaka andray ireo torolalana ahafahanay misoroko any aretina azy avy amin'ny sakafo izay ampitirinay ao anatin'ny vatanay ampiony tsirairay mba ampiatra ireo torolalana ara-pahasalamana izay ampitaina amin'ny alalan'ny mpanomponao ao ireo izay tratry ny goty ny fahatsetsema lalandra sy ireo aretina maro samy hafa izay avy amin'ny sakafo mamelany eloko izy ireo raha toa ka nisy tsy rambona natao tamin'ny fisakafoanana sitrano izy ireo Jesosy eo ary ampio izahay mba hanova ny fomba fihinanay mba hanananay ny vatana salama sy tomady amen
ary fahasalamana tanteraka tompoko. azo antoka ve? Oh, Zory, fa inona ihany no ataonao an-dakozia hoe? Mba aingakaingana fa ho afa baraka etony e. Ho vita ihany ny fisoratam-panambadian'ny olona. Ka tsy maintsy manoko-tsakafo ary Pascal fa inona sakafo hovatanina avy any ary? Ka naninona raha efa natokonatry nomaly fa mamenatra kosa ka? Mariny, jereo any ty ianao ry Zory raha mbola nanasa tongotra akory e. Vity ty e, ianao ihany memena raha tsy misy sakafo masaka eo. Zay de voarotsaka le anana fangaron-daoka. Io fa isasa vetivety ahy e. Fa iny ty ataony Zory e. Angaty tsy misy rano madio no iny rano avy nanasana an'iny no anasana tongotra. Maika raha Pascal fa nitsika tsy mila be filirony fa mety foana io azay de vita. Zory a. Inona ihany? Kobanao amin'ny rano madio fa za tsy araka aminao am'izao a. Jereo any raha tsy fenitetik-anana ny tongotra hoe. Ny Pascal kosa le retsy a. Tsy maninona zany ho io fa fafana kely ohatran'izao fotsiny de fa miala ny anana hitanao. Antao fataraka. Tsy maninona hony. Pascal, aleo aloha ivoaka kely indray fa marirary be ny kiboko ka. Fa tsy vo io ve ianao no nivoaka tany ry Zory a. Mivezivezy mahasarika ny mason'ny olona ty ampisoratam-panambadiana ty. Ka tsy mety fa manotika be ny kiboko e. Le raha matodily naninona koa ary a. Azafady ianao fa mila tsy ho tana tsony izany. Aleo tsy hiditra tsony fa any ivelany a miandry anao ry Pasika. Ary andanaingana so amotsapony eto le raha matotika. Marina mo. Fa de inona loatra ty nanjoanao tany ampisoratam-panambadian'olona tany Zory a. Zana raha nisy ny jery ny mpivady ho soratana fa tany aminao daholo ny mason'ny olona. So aloha fa avanao avokoa ny tany ka tsy de nisy olana loatra e. De tsy haiko mihitsy zay nahazo ary Pasy a. Zako moa efa zatra na rarirary kibo zay ihany fa indray mitoraka iny tena somary enjakenjana ka. De efa tsy maninona zany ianao io zao? Ohatrany tsy de maninona aloha fa efa nihinanako charbon de somary milamindamina kely ihany. Ay, tsara zany. Ary azafady mba meo rano kely aloha sotroko ry Zory fa tena mangeteta be iny ihany a. Odry, fa maninona ny tsabahanao tanana ny rano sotroina ry Zory a? Ka ohatry ny nisy tapa-kazo kely sa tapa-boro ary izy teo de nisoroko ty e. Ty fa efa afaka. Zory a. Rano hafa omena fa efa tsy madio tsony iny zany. Enao koa zay potipoti zavatra kely reny koa ve andoto rano e. Rehefa mila voatsiara ianao eo alaivo rehefa sarotiny ka. Rano tao an-davadrano ve ty sa tany endreny rano? Ny rano an-davadrano ange ka efa ritry. Anga. Maloto be fa rano tany ambany endrefana re io e. De io ve nosotrona vetrany tsy ampangotrahana akory ry Zory a? Ampangotrahana hoany rano mandeha madio be io ko ampangotrahana. Zay no mampararirary kibo anao matetika. Zany ve? Tsy azo antoka ny fahadiovan'io rano io ry Zory. Ohatry madio be. Tsy azo antoka io miampy an'ty tsy firarahinao ny fahadiovany ty. Tonga de arety kibo be ny valiny. De tena zany tokoa ve no antony ty arety kiboko matetitetika ty e? Zany io e. Ataovy ihany tsy mampiasa rano azo antoka fa
Opitalo ny afara tsy tia menaka avy any. Aza de miteniteny foana ianao ry pasy a. Teniteny foana ao. Aiza no ahitana vola idirana any? Ka zay. Ao rehefa avatra mpangotraka ny rano sotroina raha zay no mety ho vahaolany. De rano madio idiovana fa tsy rano avy nanasana n'ity zavatra rehetrarehetra ity. Ndre mandeha any mba nanao aniny de fa be vava zay foana no averiny eo. Fa iny ray mandeha anao iny mety teraka aretim-be fa tadidio tsara n'izay. Zany io? Tantara nosoratan'ny Zoanitra no narahanao teo, novelomin'ny mpanoratra Serila. Velombelony ery ny vatana misotro rano a. Rano azo antoka no sotroina fa raha voarano tsy azo antoka dia manimba ny fahasalamana indray a. Iresaka mahakasika ny rano tokony ampiasaina isika, na hosotroina izany na hidiovana le rano azo antoka. Andeha ny dokotera no asaina maly izany teo amin'ny micro namana Rila. Ato anatin'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako hatrany ianao. Miaraba tompoko. Zava-dehibe eo amin'ny fahasalamana tokoa ny rano ampiasain'ny olona. Azo antoka fa rano madio no tokony ho ampiasaina. Iresadresaka mahakasika izay indrindra isika miaraka amin'ny vahin'ny fandaharana dia ny dokotera Rakotondradaoro santatry ny aina. Miaraba anao dokotera. Miaraba ny mpiaino rehetra. Araka ny hevitrao dokotera, inona no atao hoe rano madio azo antoka? Ny atao hoe rano madio azo antoka dia rano madio izay madio azy aloha. Dia raha jerena izany tokony tsy misy lokony tsy misy fofopofina, madio tsara avy amin'ny loha rano madio. Kanefa mba hahatonga azo antoka hitondra fahasalamana fa tsy sanatria hitondra aretina, satria misy ihany koa zany rano jerentsika amin'izao izy madio kanefa tsy azo antoka, dia misy fikarakarana manokana tokony atao aminy. Ataontsika hoe tatavanina mba hialan'ny faikafaikan-javatra, ny fakofako manaraka an'ilay rano, dia tokony ampandevezina ihany koa na asianandreo fangaro fanadiovana rano tahaka ny suro reny zany ohatra. Zay izy vao tena azo antoka. Zany hoe ny rano tao madio mangarahara izay hitan'ny maso tsy midika hoe azo antoka dokotera? Raha izay no resahana zany dia tsy izay rano hitan'ny maso rehetra akory no azo antoka, fa araka ilay nitenentsika teo hoe mila nireny fikarakarana manokana ireny farafaratsiny mba tantavanina, dia tsy maintsy efa nampandevezina ihany koa zay vao hoe azo antoka izy. Zany hoe avy amin'ny loha rano madio na avy amin'ny lavadrano madio ilay rano, kanefa dia efa nitantavanina ihany koa mba hiala ireo zavajavatra izay mety miaro aminy manaraka azy avy any anaty loha rano any zany. Dia nasiana an'ireo fangaro fanadiovana rano toy ny suro izay hitantsika eny amin'ny tsena rehetra eny, na any amin'ny toerana izay tsy ahafahantsika mahazo an'izany, dia ampandevezina, ampangotrahana mangotraka tsara zany ilay rano. Na efa mangatsika amin'iny ary izy tsy maninona akory, fa tsy tapohana rano mangatsika akory, fa avela mangatsika amin'izao dia azo antoka tsara izy amin'izay. Mba azon'ny dokotera lazaina ve hoe inona ny tombotsoa amin'ny fampiasana n'ity rano madio azo antoka ity? Maro ny tombotsoa azo zany avy amin'ny fampiasana rano madio azo antoka. Anisan'ny filana fototra zany iankinan'ny fahavelomana mantsy ny fisotroana rano, satria voalohany ny taova rehetra amin'ny tenan'olombelona dia mila rano avokoa, zay vao afaka miasa. Ny atidohatra, ny fo, ny taovam-pandevona-kanina, na ny taovam-pisefona aza izay heverina hoe rivotra no ampiasainy, dia mila rano ihany koa izy. Ary ny ratsambatana, ny hoditra,
rehetrarehetra zany amin'ny tenantsika dia samy mila rano avokoa. Karazana solika mampandeha an'lay milina ny tenantsika mihitsy zany aloha ilay rano a, zay ny antony voalohany. Dia ny faharoa ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana rano madio azo antoka amin'ny fisotroana rano zany a, dia ny fanadiovana ny vatana, fanadiovana ety ivelany a, ohatrany hoe ny fisasana ny fidiovana zany tombontsoa ray iny. Fa any anatin'ny tenantsika ihany koa dia misy loto, misy poizina izay tokony avoaka isan'andro. Dia rehefa misotro rano ihany koa sika dia amin'ny alalan'izay fisotrotsika rano zay no ivoahan'ireny loto sy poizina ireny, manampy ny tenantsika zany, manampy ny vatantsika voadio amin'ireny loto sy poizina isan-karazany, faikafaikan-javatra izay tokony ariana any anatin'ny tenantsika an'ireny. Dia ny fahatelo miara-miaikina amintsika rehetra hoe manatsara ny endrika, mahamandimandina ny sela, ny selula zany, ary mahatanora azy, mahatanora an'ilay selula zany, tsy mahatonga azy ikendrokentrona ny fihinanana ny fisotroana rano. Ina moa zany dokotera mety ho voka-dratsiny raha ohatra ka tsy misotro an'ilay rano madio ny olona ray na tsy mampiasa an'ilay rano madio? Ya, hotsika teo hoe manampy amin'ny famoahana ny loto sy ny poizina ao anatin'ny tenantsika ny fampiasana ny rano. Ka zay zao anisan'ny zavatra mety hitranga raha tsy ampy ny fampiasana ny rano madio azo antoka. Mety hivoaka ihany le loto sy le poizina zany, fa mety ho tara na nanosarotra kokoa ny fivoahan'izay loto sy poizina zay. Ohatra hoe ny faikan-javatra vokatry ny fandevonan-kanina zany zao ohatra. Rehefa misakafo sika dia mandevona ny taovam-pandevonan-kanina, mandevona ny sakafo izay nohanitsika, dia nalain'ny vatana ny zavatra ilainy, ny otrikaina, ny zavatra rehetra izay ilainy zany foan'ny ra sy ny tenantsika avy amin'ny sakafo. Fa le faikany amin'izay ilay loto izay tsy maintsy hivoaka raha ataontsika hoe tsy ampy ny rano dia ananisarotra zany ny vatantsika hamoaka an'ireny. Asa mety ataontsika hoe isy fitohanana, tohana le olona ohatra, na isy arety tsinay izay mety hitranga ihany koa, dia animba n'izay fantsony fandevonan-kanina zay zany. Ohatran'izany ihany koa eo amin'ny vo, mety isy aretin'ny vo rehefa sasatra loatra izy satria loto maro ny tsy maintsy avoakany, kanefa kely le rano ampiasainy hanadiovana azy. Dia ohatran'izay ihany koa ny masokoditra izay mamoaka ny loto amin'ny alalan'ny dinitra, rehefa kely loatra ny rano ampiasaintsika dia anana an'izay fahasarotana zay ihany koa, ny mba ny hoditra antsika malaky koa zany izay zavatra zay. Dia anisan'ny zavatra mety hitranga ihany koa ny hoe tsy mahazoazo aina tsara isika, satria ilay loto izay tokony efa ho very zany mbola tsy very, fa mbola misy tavela any anatin'ny tenantsika any, mety miteraka aretiretin'andoha na aretim-bavony, mahatonga antsika ohatrany tsy mahazo aina tsara. Eny ary dokotera, amaraparana ny resadresaka sika, inona no afatra atolotra ao ny mpiaino antsika? Tokony ampiasaintsika ara-dalàna sy ampy tsara zany ny rano fisotro madio, rano fisotro azo antoka. Mankasitraka indrindra dokotera. Ry mpianakavy, rano madio azo antoka ampiasaina isorohana ny aretina. Mampiasa suro na eau de javel na ampangotrain-drano. Ampiasao araka ny tokony ho izy ny rano, ahasalama amin'ny vatana, dia ataovy azo antoka ny rano ampiasaina fa tombontsoa anao sy ny ankonanao indrindra izany. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ezekela 4:7-20 no atolotra anao hifanaovana mandra-pitafa manao hoe: dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny samponareo rehetra no anadiovako anareo. Lesona tsara no raisitsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ilaina ary mampiasa rano madio anadiovana antsika,
dia maika fa isika tena tokony hampiasa rano madio tokoa. Ankasitrana indrindra dokotera Rakotondradao santatry ny aina nanoro antsika izay hahasoa ny vatantsika. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny AWR. Amarana ny fiarahana atao anatin'izao fandaharana renan'ny fahasalamako izao isika. Zoanitra sy rilano ny farimbona na totozan'ny fandaharana hitantsika rehetra ny Andriamanitra. Tarika Cœur de Lille. AWR. Téléphone 034 06 797 62. Radio Femini Fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio Feony Fanantenana. Vady ho an'i Abrahama. Izany no lohateny hodinitsika anio ao anatin'ny fianarana ny amin'ilay teny fikasana ho an'i Abrahama. Miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany, mipiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Inona ny toejavatra farany teo amin'ny fiainan'i Abrahama? Andeo vakintsika ampahalianana ny Genesis 5:20, andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Ary Abrahama napakabady indray, Ketura no anarany. Dia niteraka ny Zimrama sy Joksana sy Medana sy Midiana sy Jisbaka ary Soaha tamin'ny Abrahama izy. Ary Joksana niteraka ny Sheba sy Dedana. Ary ny zanakalahy ny Dedana dia Asorima sy Letosima ary Leomima. Ary ny zanakalahy ny Midiana dia
Efa sy Efera sy Anoka sy Abida sy Elda, ary ireo rehetraireo no zanak Ketora. Dia natolotry Abrahama ny Isaka izay rehetra nananany. Fa ny zanak'ireo vady sy ny ranony hafa izay nananany Abrahama dia samy nitolorany avy ka nampandehaniny, dia ny mbola velona izy hiala amin'ny Isaka-zanany hiantsinanana ho any amin'ny tany antsinanana. Ary ny andro ny ainany Abrahama dia 570 taona. Dia niala iny Abrahama ka maty. Rehefa fotsy volo tsara dia voangona any amin'ny razana izy. Rehefa maty Sara dia napakabady indray Abrahama. Tahaka ny Isaka koa dia niolona ny alahelon'ny Abrahama rehefa napakabady izy. Azo antoka fa mbola velona tao anatin'ny sain'ity patriarika ity sy Isaka zanany ny fahatserovana ny Sara. Ketora no anaran'ny vadin'ny Abrahama vaovao. Iza moa izy? Tsy fantatsika mazava ny aminy. Atambatra ny Baiboly ho lisitra iray ihany ny zanak'i Abrahama tamin'ny Ketora sy Agara. Noho izany mety ho vehivavy ray ihany izy roa ireo. Nasain'i Abrahama nandeha ny zanak'i Ketora tahaka ny nandefasany an'i Ismaela rehefa lehibe. Tiany Abrahama ho hitan'ny olona rehetra fa Isaka no ilay tokana handovany zavatra rehetra rehefa maty izy. Noho izany nomeny Abrahama ny Isaka avokoa izay rehetra nananany. Na izany aza nandritra ny fahavelomany dia nomeny fanomezana ireo zanaky ny vady sy ny ranony. Rehefa izany dia nampandehaniny ny alany Isaka ireo zanakalahy hafa ireo. Nampandehaniny tany antsinanana izy ireo araka ny Genesis 5:15. Ny teny hoe vady sy ny rano dia maneho fa mitovy karazany Ketora sy Agara fa tsy nitovy tamin'ny Sara. Hitantsika ao amin'ny Genesis 5:20 ny anaran'ireo zanak'i Abrahama tamin'ny Ketora. Tahaka izany koa ny anaran'ny zanak'i Ismaela. Inona no anton'izany? Natao izany hanamarinana ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa horain'ny firenena maro izy. Ny zanakalahy ny Ismaela dia namorona vondrom-pianakaviana 12. Jakoba koa nanana zanakalahy 12 izay namorona vondrom-pianakaviana 12. Araka ny fantatsika dia tsy nanao fanekena tamin'ny Ismaela sy ny zanany Andriamanitra. Tamin'ny taranak'i Isaka ihany no nanaovany fanekena. Genesis 17:1. Milaza izany fa mitazona ny fanekeny tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Notahiny tamin'ny zanakalahy maro izy. Nitana ny teny fikasany tamin'ny Abrahama mpanompony mahatoky Andriamanitra. Nasehony an'ity mpanompony ity ny fitiavany sy ny famindram-pony. Ao amin'ny testamenta taloha dia izy no azo lazaina ohatra faratampony ny amin'ny fomba amonjen'Andriamanitra antsika. Vonjeny noho ny famindram-pony sika rehefa mino azy. Manao ahoana ny fatra ny finoantsika amin'izao andro feno fahoriana sy fizahan-toetra izao? Mbola mifikitra amin'ny zavatra antenaina sy mahatoky ny tsita ve isika? Aoko saintsaintsika ireo fanontaniana ireo izay sady mamarana ny fiarantsika androany. Saotra noho ny faharetanao niaraka taminao teo ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.